tsy misy tsy vaky vava sy vaky fo amin'izao fihetsiky ny mpitondra fanjakana amin'ny antsonjay atao amin'ny orinasa malagasy izao ireo mpanarabavao. Ankehitriny dia mahatsiaro manana didy sy andraikitra ireo mpahay lalàna eto Madagasikara sy ny mpahay lalàna iraisam-pirenena. Ary tsy famono zao ara amin'ny andro andavanandro en période normale zany. En période normale efa tsy mahavelona efa be dia be ny olona mijaly dia maika hoe amin'ny ameana dikany fatarana dikany ameana zany urgence. Amin'ny urgence tsy azo kasina mihitsy ny zon'olombelona fa arovana izy. Arovana izy ary tsy arovana ihany fa miantoka mihitsy ianao. Ohatra hoe ny zon'olombelona ohatra hoe tsika zao urgence sanitaire. Dia ny budget mpanjakana ohatra dia tokony hoe hoaniny hoe hitsaboana ny urgence sanitaire zay fa tsy atao amin'ny zavatra hafa mihitsy. Tsy atao amin'ny hoe fanakatonana orinasa. Tsy atao hoe tena hoe arovana mihitsy ny zon'olombelona rehetrarehetra tatahina satria tena hoe malemy le vahoaka. Zegny tokony atao hoe ianao raha manome vatsitsinjo moa ny anaran'izy iny dia ahoana koa ianao no mandroaka olona ny asany dia inona ny dikan'izany tsy ho maika koa. Ianao zany tonga saina fa hoe tokony ampiana vahoaka vatsitsinjo sy ny karazany nefa ianao miteny amin'ny orinasa hoe alao daholo ny mpiasa anareo rehetrarehetra fa satria misy an'izao. Zay aloha tsy miditra amin'ny affaire politique. Zao no tiako lazaina raha ohatra hoe misy zavatra tsy mety ao anatin'le orinasa tsy izao ny fotoana hijerevana azy le izy, tsy izao mihitsy, tsy izao. Alao no vita sitrana ny olona rehetrarehetra dia avy eo mifamakiloha tsy fantatra any amin'ny tribunal na no zany fa tsy azo voahana koa raha tsy mandeha tribunal. Angaity ty atao foana ny contrat de bail amfiteotika araka fahafantarako azy satria misy miresaka an'izay tamiko koa tamin'ny telefona. Tsy azo atao amin'izao, tsy maintsy mandeha amin'ny fitsarana le zavatra fa tsy azo atao amin'izao. Ka noho izany zay tsy hoe hijanona amin'izany fa manao antso zay ary manateny zay fa hihetsika daholy ny tompona andraikitra rehetrarehetra. Ary ohatra zay ny zavatra azonay atao ngamany dia signaler an'izany amin'ny firenena mikambana. Amin'ny firenena mikambana koa ngefa mahafantatra. Fa ny zavatra angatanay zany ho anao andriamatofiloha sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetrarehetra avereno ireo mpiasa ireo. Avereno amin'ny miasany. Zay tsy mijery hoe zao na zao ny adiadivanareo interne fa dia fantatray dia izao. Tsy misakafo malagasy ianao raha mahafantatra ary mahatsapa tsara. Matoa ianao manome vatsitsinjo, matoa ianao midina any Antsirabe, matoa ianao mitety Madagasikara fa hoe tena mahantra le olona. Ka vao maika ve reo innocent. Innocent ireo inona zavatra nanino izy ireo? Nga izy manao fabrication de drogue amin'le toerana isany. Araky fanantenana fantenana petrakinao to dia ny hoe move miaro ny tikao ianareo. Za milaza hoe miaro malagasy hitoko fa tsy miaro tikao. Miaro zay olona rehetra na société ka tratra ny tsy mitrofa lavo ampiarina ny be sandry ampiarina za manambola manana fahefana za zanaka mpanan-karena zao ka afaka manao zao afaka mividy andrano sy rano tsy ekenay zany tompoko. Raha mbola velona zay toko amin'Andriamanitra hoe fahasalamana afaka manao zay tokony ataonay miaro ny mpiarabelona aminay malagasy enina vazana gasy na frantsay na karana na sinoa rehefa hitanay kosa fa tsy mety dia tsy manaiky zay satria mbola averinay ihany fa hoe tsy no olona ty na olona ity raha nasarana fa hoe noho n'le zavatra ataony sy ny zava-misy no resahanay. Ka noho izany raha manontany hoe tikao dia amaly anao hozy aho hoe tadidinareo ngamba fa tamin'ny fotoana androny rehetrarehetra na teny tsisy tosy any Andry Rajoelina nitsangana foana mety Raoily miaro anazy amin'ny zavatra rehetra tsy mety atao aminy. Dikan'izay zany tsy hanana kolera hoe olona salama zao ny fiarovako sy fitiavako firaitana zanamiko fa rehefa tsy mety ny atao amin'iny olona iny dia tsangana zay tompoko. Ka tahaka an'izany zay amin'izao fotoana izao hoe raha mitsangana zay miresaka aminareo zay menadady hoy izy ny anabaviko ato hoe nony reto malagasy maninona no ahilikiliky efa sarotra ny fiainana amin'izao fotoana izao no mbola isorona amin'ray ny asa kely ivelomany ianao mitabataba hoe andao miako an'izao nareo fa satria reraka tsy mihinan-kanina tiana dikan'izany. Mba mieritreritra ve tsika tompoko mieritreritra ve mpitondra fanjakana izay olona manana fahefana fa kanefa ny zavatra ataon'jareo hoe dia vao maika ary mieritreritra ilona hoe fidio aho re olona zay ngamba rehefa hoe misy hoe fifidiana président république député inona na inona fifidiana tetra hoe fidio aho mba hafahako mamaly faty sy
manitsakitsaka ny rana sy rana alola tsy tiako reny zay nga mahafiveran'le toerana misy anazy marary ala andro any fa nahazo fahefana am'izay a zay fiveran'le fahefana namena anazy sy ny fifidanana atao taminy tsy ary mbola nyteneniko vo ainy zay zavatra e fa hoe zay olona zatra manitsakitsaka ny lalam-parenena sy ny lalàna sy manitsakitsaka ny olona amin'ny zay kely fananany sy fiainany isan'andro san'andro a andraso tsara midikodina ny fiainana tsy hoe mandrakizay ianao mbola ho avy ny alany amin'to hoe mbola ho itsakisana koa ianao ary mafimafy kokoa fanitsakisana ataonao am'izao fotoana zao a nitsakisan'olona anao ny rinany ka mitandrema re tompoko ka zay indrindra ngambany everiko fa hoe mba hipetrahanay sy tsanganay menadaly hoe mba ialana am'zay mba tsy hitsakisan'olona tahaka an'izany ianao ny rinany satria mety tsy ianao rely ange vo hitsakitsaka le manao le zavatra io hoe fa nivady amanjanaka le olona tianao indrindra orinasa maro ny rava sy ny robaina tamin'ny taona 2024 noho ny fanonganam-panjakana tamin'izany fotoana nisy ny fampihavanana nataon'ny vondrana afrikana sy ny sadek andaminana ny raharaha anisany natao mpitondra fanjakana soni ny andoavan'ny fanjakana onitra amin'ireo mpandrararava fananana sy ny arany fandrombana antso natao amin'ireo vondrona orinasa sy ireo olona rava fananana mba hivondrona itakonjony tamin'ny teteza mita nisy filazana tamin'izay fotoana zay ary nisy soniny fanarana tamin'izao eran'izao tontolo zao le lazaina hoe feuille de route soatana fena ina filazan'zareo ny anazy fa iny feuille de route filaza azy sy be dabe manko le fe misy papier toilette ny sasany zay zany fa ty tena feuille de route fanarana eto amin'izao tontolo zao diany hoe misy fanonerana indemnisation de toutes les victimes ny feuille de route tompoko vao loi constitutionnelle dikan'izany tsy maintsy tanterahana ary zay indrindra nametrahana tatorina le hoe CFM afana mandatanteraka an'io feuille de route io ka iza hatramin'izao nefa mba nahazo knefany zay no adidy saindraikitry ny fanjakana zao maty hatramin'ny iza moa le ranga teknôry raha mahinao zao ka mitsanganao fasanao zay le izy de akany anjarako am'izay angamba ozy izy angamba eny ka isay fa mpanatanana namena azy kosa e mpandova eny fa na izy ary hoe mahatsiaro an'izany zavatra zany hoe rariny sady tsy rariny zao zavatra zao maty ho azy fotsiny le olona tsy hitakory le trasiny le izy tout simplement ny eran'izao tontolo zao de fa vonona anampy atsika andoavany zavatra io miandra le 30% tokony aloha fanjakana ireo consortium international reo ino natao fanjakana tsy misy ka manina natao an'izany izy io zay zao am'izao fotoana zao miantso zay zay victime rehetrarehetra depuis 2002 zay nisy révolution ka nisy hoe victime fandrobana hatramin'izay niombononareo vonjeo CFM io aza melanareo mihitsy tereo am'izay CFM manery an'io fanjakana io hoe aiza le 30% satria amin'ny volana am'taona ho avy ake de miravo i CFM io de tsisy tsony zany le zavatra adino zany inona dika ino taratasy ohatra ny contrat rehetrarehetra izy zany ohatra le taratasy de tsika malagasy moa zany hoe atao fotsiny atao geste fotsiny zay le atao hoe pôsipôsy kadradraka atao pôsipôsy fatany fotsiny efa tsy takory sy fataterana le izy fa hoe mba ho hitahitan'io fa zay nge mahay manao soni zay nge manao an'izao c'est pas ça tsy zay tediavinay tatirao inona ny zavatra hoe asoan'ny voaka araky ny tenena baviko teo fa hoe ny olona zay apetraka amin'ny fahefana de nofidina sy napetraka eo hoe hitsindro sy anatsara le voaka am'le tany sy ny firenena fa tsy hoe anatsara ny tenany manokana izy fa ho raisiny hoe entreprise personnelle société commerciale lao anazy ny ministère ametrahana azy na fanjakana ametrahana azy hoe tonga faravoa firary bénéfice vitatsika tamin'ity entreprise tsika ty tsy zay tedavina aminao gaty zay nasa nametrahana anao eo ka noho izany tompoko mamerina ihany zay fa hoe misy an'io feuille de route io tatirao satria ho foany io zavatra io amin'ny sa hoe fananina mihitsy atao zao afaty any CFM de tsy misy tsony zavatra io zay nge tsy raha nay fa zay mpanakarembe zao fenareo vomafy tsy mbola hitataratra ankehitriny ny fanombohan'ny vely ranony arivo izay lokalokany ny be ny tanàna Antananarivo tamin'ny andro ny fampielezan-kevitra ankehitriny anefa
Hiazaka zany mafy ny fandrodanana zava-bitany be ny tanàna teo aloha sy ny fangorona ny tany ny commune. Toy ny tany misy ny foibe ny MBS radio télévision etỳ Nospatrana, ny toerana misy ny orinasa Alma teo aloha, ny fandrodanana tsenan'ny Esplanade Analakely sy ny maro hafa. Mijoro ny mpahalalana androany manome anatra ho an'ny be ny tanàna. Je m'adresse à monsieur le maire. Alefa teny atao Facebook monsieur le maire. Ravana ny trano, ravana ny pavillon, ravana zao inona ny zo azonao anapotika ny fiainan'ny olombelona. Voalaza tompoko monsieur le maire, tsy fantatra ianao raha nianara lalàna na tsy nianatra lalàna. Fa tsy fantatra aloha fa dia zao voalaza amin'ny pacte zay niketsika fa dia hoe en aucun cas un peuple ne pourra être privé de ses moyens de subsistance. En aucun cas. Tsy azonao atao mihitsy mandrava zany satria io ny fidiram-bolana. Za tsy miteny anazy io na tsy anazy io tsy mijery an'izany. Fa zony vahoaka ny jerenay amin'izao fotoana izao. Tsy mijery hoe ka manana problème izy amin'ny commune. Ary maninona anao amin'ny fotoana mehana no ataonao an'izany. C'est interdit. Orana lalàna ange izany. Ao anatin'ny amehana mihitsy nanaovanao ilay c'est interdit. Jereo tsara ny lalàna hoe nul ne peut être andavanandro ary ne pourra être privé de ses moyens de subsistance. Ary ny fanjakana tsy maintsy miantoka ny zavatra rehetra ny vahoaka. Oka ny fanjakana tsy hijery le anna personnel nam'le araka le voalazany raha dataty rancune personnelle. Oka tsy hijery an'izany fa vahoaka ny tokony jerena. Raha zany araka ny voalazany dia hypocrisie fotsiny hoe vatsintinjo aty, vatsintinjo ary. Azafady tsy fantany na ho arete njiavo. Tsy maintsy milaza ny lalàna zay. Tsy tiany mihitsy anke le izy. Le izy dia hoe ahoana zony vahoaka, vahoaka, vahoaka. Matoa ianao napetraka teo dia vahoaka mifidy anao. Vahoaka matoky anao. Vahoaka amin'ny tena hoe miankina aminao. Ary ianao tokony hoe redevable amin'ny vahoaka. Ianao fanjakana, ianao fitondrana. C'est le izy. Ka noho izany reo trano rehetrarehetra reo azafady indrindra fa miteny anao fa fanitsakitsana ny zon'olombelona. Satria ireo ny fidiram-bolan'le vahoaka, le olona. Fa zay affaire-nareo any ambadika any, querelle interne ozy ny teny anna, tsy idirany lalàna. Fandaninareo fampirara any amin'ny fitsarana, dia ho ito zay mahazo ny zonareo nareo tsy mahazo ny zonareo fa dia vahoaka aloha apetrao ny vahoaka amin'ny toerana misy azy. Mijaly tompoko ny vahoaka, mijaly tompoko. Okizay zao fanitsakitsana ny zon'olombelona zao. Zay nisy contrat rehetra averika izy zay nisy contrat rehetra na nataon'izy io nataon'izy efa contrat avy ao amin'ny commune sy le olona ty ivelany. Un contrat c'est la loi qui lie les parties. Io ny lalàna mifehy any rototo. Tsy misy lalàna ambonin'izay zavatra zay na constitution rehefa hoe zay mifanarana zay mifanarana. Fa tsy hoe tonga akory ianao. Contrat nareo taloha io fa tsy anay ankehitriny. Dikan'izay le mpanao fiaviny tafara. No tafara dia milaza hoe beketa be ny kirariko zany hitsakosako apopokako za ty za besandry za be mokondoa za zanaky ranona za mpanakarena za manana fahefana. Tsy zany tany tandalàna ve ty sa tany maninony. Ady zao ny lalàna fa ny lalàna ny fantatray matetika dia ny hoe le non paiement de loyer peut faire l'objet d'une expulsion. D'accord, ndraiky zay. Fa tsy hoe akory koa na misy ady zavatra zay tsy hainao akory no afaka manala an'le olo eo fa tsy maintsy misy dikitsy-pitsarana. Sa koa ianao fa lasa mpitsara vita koa taiza koa ny anarany lalàna. Tsy hoe tokory hoe manana toerana dia hoe manay lalàna tapoka teo le olona. Tsy misy an'izany. Manome conseil juridique angamba na ny ministère ary manana conseil juridique fa tsy hoe za tsy teny hoe commune rery na sanam'izao misy mpahay lalàna dodoly na misy rehetrarehetra ka anontanio ny mpahay lalàna aminao fa aza manaonao foana. Mandeha feo amin'izao fotoana izao fa manam-pikasana nitatra fiapitoam-piasana ny filohan'ny repoblika. Mazava ho azy fa isy ny fikitihana na lam-panorenana any ka tsy maintsy irisona ny fitsapakevim-bahoaka. Vorara lalàna izany araka ny 720 ao amin'ny lalam-panorenana. Mila misay mijoro ny mpahay lalàna indrindra fa fitsarana avo momba lalam-panorenana. Tsy azo atao réviser constitution raha mikasika ny hoe mandat ny président république
hoe ampitomboina ny taona sy ny nombre de mandat eny tsy resantsika moa zany hoe marépublique ny marépublique fa hoe misy anakidimy izy ao fa en particulier satria zay ny tena but an'le hoe anaovana révision constitution hoe afana mikasika an'le mandat ny président république io za hoe tsy mety zany tsy azo atao zany fa voarara ny constitution direo ny article 163 de la constitution de la république de Madagascar alinéa 1 mazava tsara mihitsy tsy azo atao mihitsy karaha izay ny sisiana atao ao tsy zany tena metraka fantenako mpino gazety c'est qui est logique intelligent ho izy hoe eny ary mety ka na inona ary zany tsika malagasy satria ohatrany manitsaka lalam-pandrenina foana ge ny mpitona fanjakana eto amitsika tsy manitsakitsaka lalàna foana ohatra fotsiny ozy izy le hoe manina misy gouverneur kanefa ny chef de région voalaza zay fidina efatramby rey mane tsy fidina zao ndre sina gouverneur de rehefa avy eo ny ACC manamarina an'io zavatra io maty aho hatrena marina tokoa zany na maliko an'izany de izy hoe jereo tsara ho ninina zavatra resana raha anao an'izany rehefa vita rehetrarehetra fifidana sy rehetra tsy maintsy mbola mandalo constitutionnalité any amin'ny ACC io zavatra eo de jereo atsika rehefa avy eo hoe mbola misy moko décret d'application rehefa avy eo ka anaiky ve sa tsy anaiky an'izany ny ACC raha ohatra hoa ka mbola anaiky an'io ny ACC hoe atao zay zavatra zay izy iza hoe tadideo fa migazety la grande île isan'andro efa heritona zay hoe mialafa viendrana mialafa viendrana mialafa viendrana de tsy menatra hoe président ACC atao vendrana isan'andro zao mba mahita occasion izy amin'ny fotoana io hoe ialany amin'ny mahavendrana anazy de ampisehony fa hoe tsy anaiky an'io zay atao amin'ny ACC tsy azo atao zany zavatra any tsy vendrana tsony izy am'izay tany Mbovombe nahoana no terena hiala amin'le toeran'le olona satria anaovan'inona tsena to tsena manara-penitra namana izy zany zany ve no hoe ameana satria raha nataonao zany nataonareo zany azafady nareo mpitondra fanjakana ameana ve zany hoe tsy maintsy atao aingana le tsena tsy le olona vony covid ao ve ny tokony anaovana farafaratsiny hoe anaovana test izy zareo rehetrarehetra ao de nampalelo mihitsy tsika maty androtsa-dranomaso mihitsy fahitana fanisakitsana zolombelona olona mahantra fadirany lovana de solona mitoerany amin'ny taniny araky voalazany raha datato hoe tokony hoe ifampitsinjo ifampiraraha sy ny karazany mandalo tribunal sy ny karazany de tonga de mialinareo de inana atao eo zavatra za tsy hoe niteny tsisy fotony fa raha amin'ny fotoana anaovana azy de tsisy fotony mihitsy tena tsisy fotony le izy satria tsy ameana le izy le izy ange misy hoe karazana hoe échelle le izy ina ny amena indrindra voalohany indrindra aloha de covid vola rehetrarehetra azy azo avy any ivelany de atokana hitsaboana covid ny zavatra atao rehetrarehetra fotodrafitrasa de tokony hoe dirige any amin'ny covid daholo tsy zay ny ameana fa tsy misy ameana hoe le manara-penitra ry na le colisée ry na eny azo atao zany raha ohatra ka en temps normal ka hoe sitrana daholo ny olona za tsy miteny hoe colisée azo atao fa ny zavatra ny projet ny fotodrafitrasa azo atao zany efa sitrana daholo ny olona ka hoe mahita vahoaka zany hoe voavonjo ny vahoaka fa raha en plein ana de avy eo tsy vitan'izany fa rehefa le olona tsy mahay lalàna le olona tsy mahay inona de mbola asina lacrymogène reny lasinareo de asina lacrymogène metezinareo amin'ny toerantsika nge aty Antananarivo fa malagasy ray raha prêt-à-pot amintsika reo ka mietrereta daholo tsika rehetrarehetra za tsy miteny hoe andao tsika andeha zao anao zao any an-dafy raha vao miakatra mividiny mofo midina an-dalambe ny olona tandea moa za tsy miteny midina an-dalambe fa tiako lazaina de mampatsiaro anareo mampatsiaro tena anareo tsirairay mampatsiaro tena amin'ny vahoaka malagasy ny tsirairay amin'ny vahoaka malagasy fa misy zavatra tsy mety atao tsy fantatra raha hoe le mpahay lalàna ny zareo tsy de anona loatra na hoe tsy compétent na compétent fa tena misy tsy mety mihitsy amin'ny fampiarana ny lalàna zay ny amin'le Ambovombe ohatra gaz lacrymogène ve nataonareo any Ambovombe moa sabikina Ambovombe mihitsy izy Ambovombe de amin'ny toeran-kafe de raha ohatra ka tsy miteny nge tsika tsy miteny nareo de mbola anaona izy ny kafe satria aminy zany de ara-dalàna le fihetsika Ambovombe tanina lehibe ny tenako ny tao tompoko classe de CTM tao
classe de 8e mbola tao septième dia izay vao niakatra ty Tananarivo dia io Berary nasiana tsena napisy olana be io tao mihitsy nipetraka Berary haiko tsara io tompoko ary efa niresaka an'io alohan'isy famonoana io satria fin février tany Ambovombe nanao audience tany dia niresaka an'io teto Tananarivo tsy fantatro mpanao gazety izy andresako ny zavatra zay na télévision izy andresako ny Ambovombe io nalahelo satria efa mandeha le resaka ao tanàna io tamin'izaho tonga tao to za hoe manakokony fomba raha be retoa zao ka le député anankiray ao zany hitanareo angamba arao masoko nahazo an'le marché anao an'io zavatra io manamboatra an'le tsena manara-penitra de maika be angamba ga député noho le vola tokony hiditra any aminy am'le marché azy de nampiasa an'io any zavatra mahagaga am'le izy le olona ao Ambovombe dia ny conseil communal conseil tao de ny akabeazany dia IRD reo anefany efa nanome toerana hafa anaovana an'io tsena io io manara-penitra io fa tsy ho toerana io fa hoe nisy tena anakiroa manko hoe izy ny préfet sy ny district hoe reto misy toerana anakiroa ka alefa atao amin'ny conseil zavatra teo fidio de le toerana anankiray hafa no namena fa tsy eo ao Berary ka maninona ary forcena eo Berary any izy maninona ary amanona olona io zavatra io e nefa samy menareo IRD ihany manao le zavatra tsy ekeny saiko sy neritreto zany tompo nangatahany zareo miditsoa toy mety renao miavia baka fa zao raha mahazo raha vonoan'olona zahay etoa io ka ino ataoko anao zao tsy manabasy fao ndre lefotsy ananako kobay ohatra zay mba kely mananako kobay mpanjaka be tany ataoko ahoana iny de izaho tsy nety nandeha tany fa le nindesaka tamin'izay zavatra taoriana mbola lesaka kely alizy de rehefa aveo mo niantso anandray zareo hoe avy anao hiaro an'ity député anankiray ty satria voatazona aty à Fort Dauphin izy hoe atao garde-à-vue de samborona de hoy za hoe ho avy raha fa tsisy fotoana antanako sao fa ametraka avocat anankiray eo Fort Dauphin anaraka raha fa ho avy rehefa aveo ka rehefa hoe niteny zany le avocat ao Fort Dauphin maître Laurent zay nisolo tena tenako nilaza hoe maître Willy zany no miaro an'ity député ty fa izaho misubstituté anazy manampy azy fotsiny de nandeha nafotsiny zareo tapaka le olona rehefa le député farafangana le olona voatifitra reny aminay aloha de mialatsiny zahay amiko manokana zany tena hoe azonazay ny meurtre na assassinat satria ny lalàna milaza fa hoe azonao enjena le olona mandositra na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana fa tsy maintsy mampiasa amin'ny fomba tsotra aloha ianao aloha tifiranao azy d'ailleurs misy an'le hoe manontany ianao hoe haut les mains de raha manao haut les mains izy de tsy azonao tifirana tsy azonao kasina tsy azonao kasina mihitsy fa de samborona raha misy fomba hoe azonao isamborana azy fa tsy mampiasa hoe basy ohatra satria ao tena misy an'le hoe proportionnalité misy an'le attaque sy le riposte tokony proportionnel le anankiray partie anankiray tanapolo le anankiray misy basy le defa tsy mety na manana basy tsy manina raha mpitahotra fa raha mitifitra tsy azony atao ka amiko aloha de tena hoe famonolona mihitsy le izy na tsy zahay raha mitena zany fa ny any ivelany ary mahay lalàna rehetrarehetra de hoe ho atao ny enquête za koa de tsy d'accord am'le olona anankiray tena hoe aleo aloha vita ny covid zay vao atao ny enquête mahisy ny fitoniana justement zao ndrindra ny tena tsisy fitoniana satria tsy fantatry ny vahoaka hoe aiza no ale ahoana ina ny tena fitsarana marina am'le izy zao no tokony atao d'urgence ny enquête rehetrarehetra amin'ny zavatra tsy mety zay mitranga mandritra zao fotoana zao zay mitondra fitoniana fa tsy le fitoniana lazainy zany fa fahitako azy aloha fa sy diso tanteraka izy miteny an'izany ary zay koa ny lalàna fahitanao fa hoe misy zavatra mitranga fa amin'olona sy ny karazany atao urgence mihitsy le izy resaka prison resahantsika zao de misy resaka évasion tadiditsika tsara angamba ny ministre rehefa niteny de hoe tsy nisy baiko mihitsy izy izy ministre tsisy nanome baiko mihitsy izy izy ministre hoe nampitifitra sy nampamono olona
zay everiko hoe je félicite monsieur le ministre saotra andriamatoa minisitra ka apetraka zany le fanteny am'izao fotoana izao satria un prisonnier par définition no rehetra samy manana ny asany e manana ny asany ina ny asan'ny prisonnier ny asan'ny prisonnier il faut qu'il pense comment je vais faire pour m'évader de là tsy niza ampidirina fonja tsy maintsy etrehitra ahoana ny voako ato ahoana ny voako ato ka zay ny asa nanao ny asany izy fa inareo manao ny asanareo ino nataonareo ny asanareo de hiandry ny fonja fa tsy hamondro andreto mpigadra ireto ny mpigadra na mandositra na manindro hoe marina fa mbola hoe misy efa condamné les condamnations mbola misy mbola mandeha appel les condamnations mbola misy mandeha cassation dikan'izay mbola tsy misy zany le hoe peine définitive na misy ary ny peine définitive tompoko ny peine de mort satria peine de mort ange nampiarana am'ireo olonireo e les peines de mort été communiées en perpétuité sazy mandrapahafaty fa tsy misy tsony lefa tsagna de tifindra pa tsy misy an'izany tsony ka manina natao an'izany le olonireo e mbola misy fomba be dabe to azo atao a tsy maintsy misy sommation misy an'izao natratra ny olona indrindra araky ny tenana baba efa manao oleme le hoe batao oleme sanao zao a na de misy ara tratra le hoe le voatsindra mitenda le hoe étouffé je m'étouffe mbola esorina ny alcool fa tsy voninao faty akory le olona izany tianao tenena am'izany a tsy misy olona akory na polisy izy na gendarme izy na agent pénitentiaire izy na maramily izy tsy manana permis de tuer akory le olonareo hoe manana autorisation hoe misy permis ohatrany hoe permis de conduire automobile de izy manana permis hoe pour tuer tsy misy an'izany mba manotaninareo mpitondra fanjakana na izanay le hoe erazototra hoe izy manana permis de tuer sauf le tany mbola misy le hoe exécution à mort reny zany le hoe le bourreau no manana permis de tuer fa ireo tsy bourreau ge reo e ka teny azy zany satria resandrana-bavy teo le izy a tsy mety le izy a tsy rariny le izy a tokony hojerena zay fomba rehetra tokony atao fa tsy enjera am'izay tso satria tsy sanatry ny vava koa le akanga reo ka raha hoe ty taoko mihinany angala saosy ndray alandro any na hoe moka reo de riatako atao fonany la tsy zany mihitsy olombelona reo a ils ont droit à la vie manana zo iaina fa manao ny saziny izy raha ohatra meloka zay ny dikany lalàna fa tsy hoe eo de vonoy raha misy an'izao fa manao ny asany izy ny asany de hoe comment je vais pour sortir de là de pénitentiaire aminy hoe comment je vais faire pour bien garder ces gens là na ny maramila ndratsony izy na ny gendarme fa tsy hoe akory hoe règlement le zao de hoe vonoko ela de manko resaka kely izy hoe le hoe proportionnalité qui dit proportionnalité fampiasana base famonona olona de hoe légitime défense ny légitime défense de milaza hoe mitovitovy ny hery mifanandrina ka noho izany a nitovy hery ny hery mifanandrina tamin'ny fotoana io firy mibasy tany am'ireo olonareo firy mibasy manoloana anazy na izay fotsiny anageta mampalahelo hoe mampalahelo tompoko za manko zao tenako resaka amin'ireo zao a de miaina sanandro ao amin'io zavatra io je vis leur vie za koa mo inspecteur en prison tamin'ny andro taloha efa elabe fa tena hitako mihitsy marina fa hoe be debe ny olona hoe fa tena mahagaga anao hoe maninona mibetsaka ny olona voafonja ary mbola tsy voatsara zay moa tamin'izay fotoana zay a anisany nanao projet mihitsy ako de misy 2000 personnes jugenay tao anatin'ny temps record mihitsy azo atao zany fa tsy tena mangataka amin'ny fanjakana zay hoe atao zay tompoko tamin'izay fotoana zay ara na ny dossier sasany ary hitana hipetrahany greffier fa manina hipetrahanao re dossier reto ka tsisy coussintina de hipetrahany zay nikaroka dossier zany de zay mangatanay maro ny olona tena mampalahelo any ponja am'izao fotoana zao ao ny aretina ao ny de efa hitantsika daholo ny momba an'izay a de miattirer ny attention commission des droits de l'homme indrindrandrindra koa zahay a mba hisy humanisation de la détention préventive mba jerena manokana reo gada reo misy zaza 11 ans raiky amby folo taona amiko aloha raha zany teo a tonga de manao demande d'explication amin'ny mpitsara satria raiky amby folo taona zany a tsy manana responsabilité pénale mihitsy na kely varavety a tsy manana 13 ans ngamba irresponsable izy 13 ans vao manomboka le responsabilité pénale nefa zany mbola tsy maintsy jerena akaiky de akaiky de zany hoe de ampidirina ny ponja miaraka amin'ny olo dehibe sy ny karazana tsy mety zany
ka tokony jerena le mpitsarana anao anio a tokony jerena aingana do mahay moa izy efa maty tony tifirina hitanareo ny efa ranony dia maty mampalaino ankizy zany dia tsika vahoaka zany dia zao foana miaino vaovao dia mangina miaino vaovao dia mangina tokony aneo hevitra tsika marina fa misy le hoe rehefa maneo hevitra be loatra dia hoe misy fisakanana kanefa rehefa miaraka mitambatra miendany ambavy nareo a dia mandray anareo ny mety misy vahaolana ihany hoentin'ny fanjakana ka zay anao angatany hoe c'est pas moi ça n'arrive qu'aux autres c'est pas moi ka za tsy hititra tsy atopoko zay manjony anankiray dia manjony rehetrarehetra za raha-pitsara kanefa mietrehitra mikandrolondreo koa ako didinareo ngamba tamin'ny ministre resaka momban'io farafangana io ny teny ministre hoe mahatokana io zavatra io izy le olona miboka atao mandritra ny confinement reo a dia ny avany tsy afaka mijerena azy dia samboaravoara le olona matetika koa izy a satria ny mpitsara tonga dia systématiquement mandat dépôt dia feno be ao amin'ny fonja ao zay ngamba nidirako hoe maninona ny mpitsara tsy mijery dossier na tsisy fisary zaratra le zavatra matetika mandat dépôt soni tadidiko tamin'izany mbola mpianatra nanao IEJ fa niteneniko zay zavatra zay dia mpampianatra anay tamin'ny IEJ procureur général de Madagascar fa tsy Talinarivo na ana fotsiny satria izy reny procureur général era Madagascar ty Andriamatoa Andriamiseza Roger zay olona fa lehibebe nareo nga matadidy an'izany dia izy io mpampianatra anay mpanao anay IEJ dia nanontany anay izy dia mahita fampianarana hoe zao ina mba hevitrao hevitrao dia efa tonga tamin'ny toroko zany ina ny hevitra laly sy ruili zany hevitra zao monsieur le procureur général ao monsieur le professeur maninona moa raha azo atao mba zay olona rehetrrehetra atao lalàna mihitsy hoe zay olona rehetrrehetra anao magistrat alohany andraitrasany ny asany na alohany anaovan'ny concours dia ampidirina any amin'ny fonja izy aloha roa herinandro 2 semaines any prison dia miaina ny aina fiainan'olona tena voafonja fa tsy amena privilège akory dia fatantsara hoe mangirifiry mahazo andre olona reo dia rehefa tena miasa izy rehefa avy eo a rehefa misy olona eo natreany eo atao mandat dépôt sa tsy mandat dépôt hoe eritrehitra izy hoe jerevako tsy sarge ty mampalely toy tsy ataoko tsy anaovako mandat dépôt satria fantatro le mangirifiry le niainako tany tamin'ilay 2 semaines iny a dia tsy hanao mandat dépôt izy fa raha tsy mahafantatra an'izay izy a sinona koa izy mandat dépôt lesy a dépôt hoe tsy zay ka noho izany a tsaratsara fa tsy fantatro raha raisiny fanjakana zany na tsy raisiny a proposition de loi na projet de loi ataony ihany fa hoe ny magistrat any amin'ny texte zany hoe idirana manao magistrat mba tokony ampandrahana alohana any 2 semaines fotsiny 2 semaines fotsiny mety marary zay a marary zay satria na adiny ray fotsiny ary mipetraka any fotsy ça fait très mal ny zavatra zay izingiziniko ary angatahako amin'ny fanjakana sy ny karana sy ny mpitondra sy ny rehetrarehetra mba isy a contrôle mba isy a fanambaram-pananana avy amin'ireo magistrat reo mba isy contrôle ny fananana satria tena gaga be ako a mba niasa atao ihany a afaka 10 taona mahay sasany mamoaka tomobile tsara tare sasany mamoaka trano lasa filetasy tena mangataka tompoko misy alaim-bahoaka ao tsy tongatonga fony zany za mampitsara any mangataka an'izany mangataka an'izany mba hojerena akaiky dia akaiky mihitsy satria misy alaim-bahoaka ao zanga tsy fantatro zany mandat de dépôt automatique zany fa tena be dia be matory 50% efa mahatratra 50% ny détention préventive na mihoatra tena efa tsisy tsony a tena oatra sanatry lasa raha tsy mihetsika nareo dia lasa fanjakany baroty tena mariny manomboka amin'ny fanaovana fanadinana ka fidirany ao a sy ny fampiarany lalàna dia azo lazaina hoe fanjakany baroty tamin'ny andronay moa dia nisy enquête de moralité mihitsy misy anankiray tratra tany amin'ny bara dia tsy nahazo manao magistrat mandrapahafatiny nampalahelo ary izy nefa tsy fantan'olo aty raha misy mpitsara misotro taoka sy ny karazana fa dia zao koa efa misy lalàna nge milaza ao fa hoe raha manana indice extérieur de richesse ianao dia azo enjeny raha hitanao fa hoe misy tomobile izy misy trano izy misy trano izy azonao atao nge mitory azy fa zay foana ao mavoantsika vahoaka malagasy tsy samy mihetsika matahotra
ka za de miteny aminareo amin'ny adidy rehetrarehetra zay tokony atao andindra fa mifitady sy ny firenena mandray sany raikitra tompoko